Faliany arabanao fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary manonona ho aminao ny fahasoavana sy fiadanana avana. Amen. Andao mantsika ho amin'ny fiderana ny anzato FFPM 141 ka ny andininy voalohany faharoa fahatelo sy ny hira FFPM fahafitopolo amby efajato andininy voalohany faharoa ary fahaefatra. Dia andesika fatsika eo ambanimasika riavana amin'ny kopantsika androany araka ny ioka toko faefatra amby roapolo. Ioka toko faefatra amby roapolo ny andininy fahaenina hatramin'ny fahavalo. Mivaky toy izao zany any anaran'i Jesosy. Tsy ato izy fa efa mitsangana. Tsarovy ny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galilea hoe ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo amin'ny tanan'ny mpanota ka homborona ny azo fijaliana ary mitsangana amin'ny andro fahatelo dia nahatsiaro ny tenin'izy. Amen. Dia nahatsiaro ny tenin'izy. Ianao ve ry havana mahatsiaro izay teny ataon'i Jesosy Kristy aminao? Isika hivavaka. Tompo malalo, misaotra anao izahay amin'ny ohatra tsara omeny mpianatra ao eto. Dia mahatsiaro ny teninao. Mifona aminao izahay Tompo, fa izahay mihitsy ilay mpiaino mpanadiny amin'ireo fo izahay. Tsaronay ankehitriny ary faly izahay mahatsiaro an'izany fa efa niteny ianao hoe tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota dia tanteraka izany. Efa niteny ianao fa hombona amin'ny azo fijaliana dia tanteraka izany. Ary efa nilaza ianao fa ny zanak'olona dia hitsangana amin'ny andro fahatelo dia tanteraka izany. Nideranao izahay fa tsy misy kisendrasendry mitrafo-pamonjenao fa tena efa matopaika Andriamanitra. Dia mbola faly koa izahay mahatsiaro fa nampanantena ianao ny fanahy masina raha hiala tetỳ ambony tany dia efa tanteraka izany. Tsaronay koa Tompo ny teninao milaza fa hoe raha ho avy ny zanak'olona moa hahita finoana etỳ ambony tany va izy. Omenay ny ahatsiaro izany teny izany mandrakariva ka hiomana ao amin'ny fiverenanao. Omenay Tompo ny ahatsiaro ny teninao. Dia tahaka ny Maria mpanompo vavinao, omenay ny hitadidy ny teninao rehetra, hieritreritra izany ao am-ponay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Oh
vakitsika ao am-perigobantsika androanany a Filipianina toko 7 ny 10 mivaky toy izao zany aminahan Jesosy mba ho fantatro izy sy ny era ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliana ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesana. Amen. Hoy ny apôstôly Paoly eto hoe mba ho fantatro izy. Fantatrao marina ve Jesosy? Ry havana, ataonao ho tanjona ve ny ahafantatra an' Jesosy? Fantatrao ve izy? Vavaka isika. Tompo malalo tahaka ny apôstôly Paoly dia maniry izahay ny ahafantatra anao manokana inao Jesosy Kristy. Omenay ny anamarana ilay era ny fitsangananao Jesosy Kristy tamin'ny maty izay mandresy ny fahafatesana, izay mandresy ny fasana. Omenay ny ahita ilay era ny fitsangananao Jesosy Kristy tamin'ny maty eo amin'ny fiainanay, amono ny fahotanay, amono izay faniriana sy filandratsinay rehetra Tompo. Dia tahaka ny apôstôly Paoly dia maniry izahay Tompo hiompona amin'ny fijalianao, hiompona amin'ny fahorianao. Fa izay fahoriana sy fijaliana anahafanay anao Kristy no manadio ny finoanay, manovanay ka mampitombo anay amin'ny fanahafana anao Jesosy Kristy. Omenay Tompo ny ahafantatra anao marina, omenay ny aharitra amin'ny lalany azo fijaliana izay efa nizoranao talohanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. See
ho amintsika ny fahasoavana. Amen. Ry malala an'Andriamanitra sady voantso ho masina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Hoy Jesosy Kristy ny arahaba ny mpianany rehefa niona tamin'ny mpianatra voalohany izy hoe fiadanana ho anao. Zany teny zany ry avako malala no hiarabananareo indray nahatratra ity Pasika fa 5 aprily 2024 ity indray ry avako fiadanana ho anao. Anio alahady fa 5 aprily 2024 alahady nanehon'ny tompony heriny ka nandreseny ny fahafatesana ary nitsanganany ho velona indray. Mbola mpanjina hatrany isika an Jesosy Kristy amin'ilay lohahevitra manao hoe ny herin'ny fitsanganan'ny tompo, ny herin'ny fitsanganan'ny tompo. Ho fiderana sy ho fisaorana an'Andriamanitra andeha hitsangana isika ry havana. Hiara-hideran'Andriamanitra isika manao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'ny Kristiny satria dia ilainy hampangazy eo anatrehan'Andriamantsika andro aman'alina ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rany zanak'omby sy ny teny filazana azy ary tsy nakamamy ny ainy intsony izy na dia ho faty azy ary noho izany mifaly ry lanitra sy anareo izay monina ho aminy. Amen. Amen. Hivavaka isika ry havana.
lehibe sy mahagaga ny herinao ry Jesosy Kristy, nandresy ny fahafatesana sy ny tsangana ho velona. Iza ny mahery tahaka anao? Resinao ny fasana, resinao avokoa ny endrim-pahafatesana teo amin'ny fiainanay. Resinao ilay satana fahavalo ary azonao teo am-pelantanany fahavalo ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainansita. Ka indreto izahay natsanganao miaraka aminao indraika dia velona ny fanahinay miara-mandresy aminao. Koa dia atolotra ianao ny aja, atolotra ianao ny hery ny voninahitra mandrakizay ry Jesosy tomponay fa mendrika ianao loatra izany. Aokary hery ny fitsangananao anome anay indray ny fanahinao amin'ity fotoana ity ary ameno anay ihany koa amin'izao alahadin'ny Paska izao mba hanananay fifaliany mahery ao aminao. Misaotra Tompo. Amen. Sao tsika riavako dia tonga amin'ny fotoana fankalazana ny tenin'Andriamanitra izay hialohavany fotoana ny ankizy sy ny tanora. Andeha hitsangana isika ankizy sy tanora rehetra. Ivavaka isika tonga ny fotoana ankehitriny izay hiainona indray ny afatra avy aminao ry Jesosy Kristy velona koa mitenena ary aminay. Amen. Mipetraka isika rakizy tanora. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra amintsika indray rakizy tanora amin'izao alahadin'ny Paska izao dia ny Filipianina toko 7 ny 5 tapany voalohany. Filipianina toko 7 ny 5 tapany voalohany. Filipianina toko 7 ny 5 tapany voalohany. Rehefa niarana hitsika dia hamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tandremo ny tenanareo amin'ny ambo, tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy. Amen. Tandremo ny tenanareo amin'ny ambo, tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy. Any avelany andraka izy tanora, misy toerana ray izay atsondry hoe anala. Raha dika amin'ny teny gasy dia anala ny anaran'ilay toerana mahafinaritra sady feno rivotra madio izany toerana izany satria dia tena rakotra ala tokoa. Azo hitsangatsanganana tsara rehefa faran'ny herinandro. Nandeha nitsangatsangana tany ary dada sy mahery ny anaran'ilay zanany rehefa adikatsika amin'ny teny gasy ihany koa ny anaran'ity zanaka dada ity satria faran'ny herinandro ny andro tamin'izay. Dia rehefa tafiditra tao anaty ala izy mianaka dia hoy izy dada ny teny any mahery hoe mahery tsy mahazo misaraka amiko ianao fa ato anaty ala ato misy biby masika ka raha ohatra hoe mandeha irery dia enjehan'ilay biby. Fa arakaraka ny nahenony mahery azany rakizy tanora no ohatrany te handeha irery izany mahery. Nandrasa natory dada, nakainy dada mantsy fa reraka. Nandrasa natory tsara dada dia lasa izy nandeha. Hoy izy mahery aleo mba handramako kely izany biby masika izany raha mba tena masika na mba tena marina ny tenenin'ny dada. Rehefa natory rakizy tanora dada dia mijano mariny feon'ny zanany, miantso mafy hoe dada vonjeo dada fa maty
teo dada dia nitsangana ary niazakazaka mafy namonjy any zanany. Azo ny dada ny tanany mahery. Rehefa aveo nalefa ny dada nandeha nandositry mahery. Andana mitsoka lavitra ianao fa dada kosa niady mafy tamin'ilay biby masika. Rehefa niady mafy dada dia resiny dada ilay biby masika saika ihinana ny zanany. Noho ny fitiavany dada mahery dia avotro mahery. Ary noho ny fitiavany dada ny mahery ilay zanany andraka izy tanora dia maty ny dada ary tsy namelany ilay biby saika ihinana anazy teo. Isika koraka izy tanora dia matetika isika no te hanohatra lava ny tenin'i Jesosy. Matetika izay tenenin'i Jesosy dia tiantsika foana ny hanohatra azy, nefa efa hoe mahafaty izao dia mbola ataontsika ihany. Kanefa raha izy tanora, Jesosy efa nandresy izay mety hahafaty antsika. Efa nandresy ny Satana Jesosy, efa nandresy ny fahafatesany Jesosy satria tiany isika, tsy tiany ho faty isika. Raha izy tanora, Jesosy ilay nitsangana amin'ny maty no mamerina miteny amintsika indray amin'ity soratra masina ity hoe tandremo ny tenanareo amin'ny amboa, tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy. Le amboa dia le fahotana mihinana antsika ireny, le amboa dia le ratsy mandavo antsika ireny, ary ny mpanao ratsy dia ireo Satana izay misotona antsika hanao ratsy. Efa resiny Jesosy ireny fa efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Isika koa raha izy tanora efa mandresy miaraka an' Jesosy. Koa tandremo ary ny tenanareo amin'ny amboa, tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy. Amen. Hivavaka isika. Jesosy misaotra anao izay noho ny amin'izany teninao izany, fa teny mpitiavana tokoa no teneninao aminay. Dia nitandremanay amin'ny fiainany nofo, nitandremanay amin'ny faharatsiana rehetra, satria fitiavanao no nanavotanao anay teo ampelantanan'ny Satana izay saika amely anay. Misaotra Jesosy. Amen. Hivavaka isika riavana. Falo ny fonay Tompo, fa mbola nomenao fotoana makina ny teninao, izay ho fiaindanay mandritry ny androm-piainana velomanay rehetra. Koa mangataka ny fanahinao masina Tompo, hiasa mahery aty anatinay tsirairay avy, na ny hamaky ny teny mba hamaky izany amin'ny finoana, ny hitondra ny hafatrao mba hampibebaka olona maro, ary indrindra fa ireo vahoaka anao mba ho mpakatao ny teny fa tsy ho mpiaino fotsiny ihany. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Hiaraka mamaky sy ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, boky Hosea, Hosea 4 andiny voalohany ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo.
andeha hiverina ho an'i Jehovah isika, fa izy no namiraviry ary izy ihany no ahasitrana antsika. Izy no namely ary izy no hanome hiferintsika. Rehefa afaka indroandro dia velominy indray isika, ary amin'ny andro fahatelo dia hitsangana ho velona eo anatrehana isika. Dia aoka lala, eny, aoka ezaka lalan'i Jehovah isika. Mahatoky toy ny maraina amin'ny fimpisahany, fa ho avy amintsika toy ny ranonorana mivatravatra izy, sy toy ny farahorana izay mahafoto ny tany. Voatoizantsika ny famakinany soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazatsara araka ny Luka toko 5:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Ary ho faranantsika ny famakinany soratra masina ao amin'ny epistilo amin'ny Filipianina toko 4 andininy voalohany ka hatramin'ny 1. Rehefa hita dia voakina amin'ny anaran'ny Tompo. Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay fanamboariny. Ary hita ny fefahindro ny vaty efa voakidi niala tamin'ny fasana dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy Tompo. Ary mbola velevitra tamin'izany izy, indreo nisy roa lahy sy eo taminy nitafy fitafiana manelatrelatra. Ary noho natao ohatra izy ka niankohaka dia hoy izy roa lahy taminy, nahoana no atao maty no hitadiavanareo mivelona. Tsy ato izy efa nitsangana. Tsarovy ny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galilea hoe ny zanak'olona dia tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota ka omboany amin'ny azy fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Dia natsiaro ny teniny izy. Ary miverina niala tamin'ny fasana izy dia nilay zandretra zany tamin'ny 12 lahy sy ny namany rehetra. Teo Maria Madeleine sy Joana ary Maria reniny Jakoba. Ary ny vehivavy sasany izay naman'ireo koa dia nilay zany tamin'ny apôstôly, nefa nataony ho arirarira foana zany teny zany ka tsy ninony. Fa Petera nitsangana dia niazakazaka nakany amin'ny fasana ary niondrika ka nahitany lavapaty mipetraka amin'ny tokana. Dia lasa nody izy sady gaga noho ny zavatra izay tonga teo. Farany ry rahalahy mifalio amin'ny Tompo. Tsy manahirana ny manoratra teny averina fa mahatsara anareo zany. Tandreo amin'ny tenanareo amin'ny ambo, tandreo amin'ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy, tandreo amin'ny tenanareo amin'ny voaklema, fa isika no voafora izay mpanompo amin'ny fanan'Andriamanitra ary manao Kristy Jesosy ho reharehantsika ka tsy mitoky amin'ny nofo. Kanefa mba manana izay hitokiky amin'ny nofo ihany aho. Raha misy olona hafa manao hitoky amin'ny nofo, miaka maika fa izao. Fa voafora tamin'ny andro fahavalo aho avy amin'ny fototra Israely dia amin'ny firenen'i Benjamina, Hebreo sady avy amin'ny Hebreo aho. Araka ny lalàna dia Fariseo. Araka ny zotom-po dia nentsika ny fiangonana, araka ny fahamarinana avy amin'ny lalàna dia tsy nanan-tsiny. Nefa izay azoko tombony dia nataoko fahatiantoka kosa noho ny an'i Kristy. Eny tokoa, fataoko fahatiantoka tokoa ny zavatra rehetra noho ny fioaran'ny hatsaran'ny fahalalana Kristy Jesosy Tompoko izay naretako ny fahatiantoka ny zavatra rehetra. Ka ataoko ho taimboraka ireny mba hazoko an'i Kristy ary mba ho hita ho aminy aho tsy manana fahamarinako izay avy amin'ny lalàna. Fa izay avy amin'ny finoana an'i Kristy dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Eny mbola ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary fiombonana amin'ny fijaliana ka ampitoviny amin'ny endriky ny fahafatesany raha mba misy hatratrarako ny fitsanganana amin'ny maty. Amen. Amen.
ho amintsika rehetra ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra sy avy amin'i Jesosy Kristy, ilay vavy olombelona marina sy ilay matoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Alahady Pasika 3/20 hiara-banantsika rehetra, tompo ny fandresena miaraka amin'ny Kristy ary hanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra ilay nanangana ny tompo tamin'ny maty. Dia aloha ny fiainantsika mandrakariva ny ry havana izany fandresena Pasika izany. Ao amin'ny filazantsara araka ny Luka 4:20 ny andinin'ny voalohany hatramin'ny 12 izay efa novaky ny mpiara-miasa teo no angalatsika ny fototry ny toriteny amin'ity Pasika 3/20 ity. Luka 4:20 ny andinin'ny voalohany hatramin'ny 12. Somary miavaka ry havana ny fanambaran'ny Luka ny tantaran'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty miohatra amin'ny fitantaran'ireo filazantsara Matteo, Marka ary Jaona. Samy miteny amin'ilay ndreo vehivavy izay nandeha vao maraina ho any amin'ny fasana, fa ato amin'ity filazantsara katoliko ity dia hitantaratra ny fanasongadinan'ny mpanoratra ny fifandraisan'izany atao hoe Pasika jiosy sy ny Pasika kristianina. Ny Pasika dia adika hoe fandalovana na koa hoe fitsambokinana. Ao amin'ny Exodosy 2:20 rehefa niainga avy any Egipta ny zanak'Israely dia andeha amakivaky ny tany efitra ho any an-tany Kanana. Nanafaka ny zanak'Israely Andriamanitra. Ny fandalovana fitsambokinana dia sary navoaka n'ilay fandinganan'ny anjely ny tokoram-baravarana izay nisy ny raha ny zanak'ondry tsy misy kilema. Pasika kristianina dia ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty, fitsambokinana niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ary amin'izany Pasika kristianina izany rehefa vakitsika ty filazantsara araka ny Luka 4:20 ity dia azo istomana fiovana be dia be, fa anankitelo amin'ireo no horesantsika anio. Fiovana sata, ny faharoa fiovana fahatsiarovana ary ny fahatelo fiovam-piainana. Ny herin'ny fitsanganan'ny tompo dia mitondra fiovana sata, fiovana fahatsiarovana, fiovam-piainana. Nahoana moa lazaina hoe mitondra fiovana sata ny herin'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty? Eo amin'ny 7:20 any sika no anomboka ka hatrany amin'ny 7:20 hitantarana mikasika ny vehivavy, ireo vehivavy izay nomban'i Jesosy avy tany Galili dia nanaraka teoriana ka nahita ny fasana sy izay fampandriny ny faty. Izay ireo vehivavy ireo. Rehefa nandeha izy nikarakara, namboatra, menaka manitra, ny heverana hitehirizana ny fatin'i Jesosy, tsy ho tratry ny fahalovana fa fomba jiosy izany, ary nandeha indray tany amin'ny fasana dia ireo vehivavy ireo no nitory ny fitsanganan'ny tompo voalohany. Izany vehivavy izay nikarakara ny manodidina ny fahafatesan'ny tompo izany tonga nitory ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty. Ny vehivavy ry havana tamin'ny vanim-potoana ny Jesosy Kristy tamin'ny andron'ny jiosy, eny mandraka ankehitriny fantatsika
any amin'ny fampitam-baovao samihafa ny vehivavy jiosy dia nampanginina tsy navela hiteny tsy nanananjara na andraikitra akory teo amin'ny fiangonana teny amin'ny fiarahamonina jiosy. Eto ilay vehivavy tsy hoe ny karakara fotsiny ny eritreritra ikarakara ihany ny fatin'i Jesosy fa nandray afatra mafonja araka ny andininy fahefatra zao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo. Ary raha mbola very hevitra tamin'izany indreo nisy roa lahy niseho taminy ny tafy fitafiana manelatselatra. No natahotra izy ka niankoga dia hoy izy roa lahy taminy, nahoana no atao amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona, tsy ato izy fa efa nitsangana. Izay afatra ny amin'ny fitsanganany Jesosy tamin'ny maty izay dia nentiny reto vehivavy tany amin'ny apôstôly 2 lahy sy ny mpianatra hafa koa. Hoy ny mpandinika hoe ny mpitoro teny voalohany nilaza ny fitsanganana amin'ny maty dia vehivavy. Voatanisa eo amin'ny andininy 10 zany ry havana, Maria Magdalena sy Joana ary Maria reniny Jakoba. Vehivavy sasany namandreo koa dia nilaza izany tamin'ny apôstôly. Izay ilay hoe fiovana sata. Ireo nampanginina, ireo natao tsinitsinina, ireo nivaivaina, ireo natao anjorom-bala teny vehivavy. Nanafarany amin'ny fitsanganan'ny tompo hoe tsy ato izy efa nitsangana ary nitory izany tamin'ny lehilahy. Ireo zany fiovana sata, mangina ndela miaino nitory teny amin'ny fitsanganany tena ny maty nataony reto vehivavy. Mety eritreretintsika mandeha ho azy zany hoe misy vehivavy lany mpifidy 100 andray andraikitra eo amin'ny tany sy ny firenena. Everitsika mandeha ho azy zany hoe mahita taletsekoly vehivavy be dia be raha tsy teny afa-tsy ny eto Madagasikara. Fa vokatry ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty zany ry havana. Tsy ny fiarahamonina Jiosy ihany nanao tsinotsinona vehivavy, fa be dia be ny fiarahamonina izay nanao ambanin-javatra nanivaiva ny vehivavy. Fa aty amin'ny taona 1910 vao tena mipetraka izany hoe zony ny vehivavy, voiziny izany hoe zony ny vehivavy. Anomboka tany taona 1910 dia tsy mieritreretintsika hoe ny fiarahamonina no mivoatra. Tsia ilay nilazaina faharira sy plaza rira sy plaza angano eo amin'ny andininy 110 ny anahery ny hery ny fitsanganany tenany maty notorindreo vehivavy ka niova ny sata. Ny hery ny fitsanganany tompo tamin'ny maty ry havana dia manova ny sata eny anivon'ny fiarahamonina. Sary ihany, santionany ihany ny vehivavy. Fa be dia be ny olona izay verezinjo ivaivaina atao ajorom-bala tsy avela hiteny, mbola mitady ny hery ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty. Mety mbola mitrango zany any amin'ny tokantrano misy atsika, manginy ianao fa za tompony teny farany. Mety mitrango zany amin'ny sehitry ny fiarahamonina samihafa, fa ny hery ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty dia mitondra fiovana sata eny amin'ny fiarahamonina. Santionany vehivavy. Mety mampalahelo antsika ny mahita hoe raha ity misy olona manan-kilema ary ity misy olona tomombana tsara, samy manana mari-pahaizana antonony ny andraikitra anankiray, izy amin'ireo ny ray sy ny mpampiasa na tsy manan-kilema. Fa ny hery ny fitsanganan'ny tompo amin'ny maty dia manangana na iza ajoro amin'ny andraikitra tandrify azy aty amin'ny fiangonana. So mbola tsy
tsy mahatsiaro tompona andraikitra ianao. Aty amin'ny fiangonana sao dia ianao mihitsy ny manilika ny tenanao. Za tsy izy. Za tsy hitory an'izany fitsanganan'ny tenany maty zany. Aty amin'ny fiangonana sao sika koa ny manilika ny hafa tsy ho tompona andraikitra. Ny herin'ny fitsanganan'ny tompo amin'ny maty dia mampijoro ny olona tsirairay ho tompona andraikitra eo amin'ny tenany, eo amin'ny fiangonana, eny amin'ny fiarahamonina. Ho kristianina miaina ny herin'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty ianao ka hatsiaro ho tompona andraikitra amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra. Fa ny herin'ny fitsanganan'ny tompo amin'ny maty koa dia milaza fiovana fahatsiarovana. Magaga ry havana fa amin'ny teny fototra ny teny hoe fasana sy fahatsiarovana dia mitovy. Ny fasana dia midika hoe fahatsiarovana amin'ny teny fototra ary mitovy io voambolan'io ny andininy fa voalohany milaza hoe fasana, ny fahaenina sy fahavalo miteny hoe tsarovy ny teny izay nataony sy ny fahavalo hoe dia nahatsiaro ny teniny izy. Voambola mitovy fa miteraka zavatra samihafa. Tamin'ny voalohany ireto vehivavy dia nakeny amin'ny fasana fahatsiarovana tsy izy, manohitra tanteraka ny tenin'Andriamanitra, miaro ny faty tsy hody vovoka. Soratra masina manao hoe vovoka ianao ka hiverina amin'ny vovoka indray. Aretsy ny fombafomba nao aloha nao menaka manitra karakaraina tsara mba tsy ho tonga amin'ny fahalovana. Ndeha hamangy fasana indray, iza mamangy fasana mamatonalina vao maraina dia izay eritreretinao any na nenitona tatatoa. Zany koa nga manovan'ilay hoe tonton tantinina fa tsy atao nenitotsony. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ny herin'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty dia tena manova an'izany fahatsiarovana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Ny fiodikodonana eo amin'ny fasana, eo amin'ny fahafatesana, efa migadona ny fotoana nodimandry ary indrindra ny nandevenana, ny andro nandevenana, mierina. Ery taona tahaka izao no naleviny raha tompoko lahy dia maninona? Raha mba teo mantsy rainareo dia maninona? Raha mba teo mantsy reninareo, raha mbola teo zao ilay zokonareo, zandrinareo, fahatsiarovana miodikodina tahaka izany. Adintsika ny fahatsiarovana ny tenin'Andriamanitra izay manala antsika amin'ny endriky ny fahafatesana. Ny fahatsiarovana manodidina ny fahafatesana mampamolivolo ny fo ary mametraka antsika ny herin'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty. Mbola betsaka ry havana ny milalao fahatsiarovana manodidina ny fahafatesana. Zany fandaniam-bola an-gazety ta hoe fahatsiarovana ny tamin'ny taona zao misy zany any amin'ny tambajotra sosialy averina seho kely olo ny sary ny anina. Zany hoe endrik'ilay nataon'ny vehivavy tamin'ny andron'i Jesoa, laloviny eo manodidina ny fahafatesana. Efa nitezay indray aman-dreny sika filohan'ny hevintsika hoe mazamba manao an'ity le hoe mandrea-piadanana ripiripy ity. Efa feno ripy kristianina ao anatin'ny fodimandry ny olona anankiray izay ambara fanodimandry. Mbola endriky ny vehivavy tondra menaka manitra ahositra ny Jesoa zany, mitovy zany. Dia tsy hanao hoe ripy? Ie, tsy manao hoe ripy fa ny velona no ampaherezina. Mahereza ao amin'ny tompo. Raha tsy nitsangana tamin'ny maty Kristy dia foana ny toriteninay. Nga hitany tsony ny soratra hoe ripy. Sa ianao mieritreritra fa hitan'ilay olona maty iny hoe ripy?
riavana malala rehetra ao amin'ny tompo, ny herin'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty dia mitondra fiovana fahatsiarovana. Tsy ny fahatsiarovana manodidina ny fahafatesana intsony tahaka ny nitranga tamin'reto vehivavy, fa mampitodika fahatsiarovana ny tenin'Andriamanitra, ny teny izay nolazainy Kristy, ny teny manambara ny fitsanganana amin'ny maty. Zatra loatra isika riavana, mifantoka amin'ny fahafatesana ary tsy mahabanjina ny fahavelomana mandrakizay. Ny herin'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty dia mitaona anao ahatsiaro fa efa nitsangana tamin'ny maty tokoa Kristy, ho santatry ny odimandry, ilaozany fahatsiarovana hafahafa, mitaiza ny alahelo mety hahatonga aretin-dratsy ho anao. Ny fahatelo dia fiovam-piainana. Fiovam-piainana, rehefa mamaky ny perikopatesika Luka 4:20 ndiny voalohany hatramin'ny 12 dia misy fiovana be dia be hitantsika voalaza eo. Tena eo amin'ny 5 moa dia hoe niverina niala tamin'ny fasana izy, fiovana zany. Rehefa natsiaro ny tenin'Andriamanitra izy dia niverina niala tamin'ny fasana. Io voambolana indray dia mitovy hevitra ny hoe nibebaka, nanao todi-kivo, nitodi-damosina ny fahafatesana ary nibanjina ny fiainana. Ny fahafatesana ao amin'ny soratra masina koa dia midika fatorana samihafa izay mangeja ny olona tsy hivelona amin'izay fiainana sahazazy, tsy hivelatra amin'ny maizy azy. Davida ao amin'ny Samoela 2:2 andiny 5:5 misy ampahanteny tsy ponina fotsiny, tenenina amintsika hoe nanodidina ny famatorany fiaina tsy hita. Tena hoe mbola velona Davida amin'izany manao an'itony kiry io. Ny fahafatesana dia fatorana mahazo ny olona anankiray. Inona fatorana mahazo ny olona anankiray tsy ahafahany mihetsika dia efa fahafatesana izany, fa tsy le hoe le tsy mahatsiaro tena mampitovitongotra fotsiny. Izay ny fampianaran'ny Baiboly. Rehefa nanangana ny Lazarosy i Jesosy, ny tenin'ny farany rehefa nivoaka ny fasana i Lazarosy dia hoy izy mantsy ny olona hoe vao izy ka avelao andeha. Le mbola mifono lamba, le mbola voafatotra asa impirina impifany antsika ohatran'ny 7 sosa. Vao izy avelao andeha. Ny karazana fatorana rehetra amin'ny fampianaran'ny Baiboly dia fahafatesana. Ny herin'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty riavana dia mama ny fatorana rehetra endrim-pahafatesana mahatonga anao anana fahafahana, iaina amin'ny fiainana vaovao, hiova fiainana. Dia izany no ambaran'ny soratra masin'eto, miverina manao todi-kivo, miala amin'ny fijerena ny fahafatesana, mibanjina ny fahavelomana ao amin'ny Kristy. Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo, manafaka antsika amin'ny fahafatesana Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Raha mety ianao dia ndeha hiara-ibanjina ny fiainako avy ao amin'ny Kristy. Avelao ny endriky ny fatorana rehetra hatramin'ny ty androany ity, manomboka amin'izao oro izao, mpanjino ny fahafahana, ny fahavelomana, ny fiainam-baovao ao amin'ny Kristy. Toriteny Pasika voalohany riavana dia nilazaina fa arirarira foana, andininy 12. Nefa nataony ho arirarira foana izany teny izany ka tsy ninony. Toriteny Pasika 7:20 ity toriteny ity, tonga marobe isika. Iteny koa ve ianao tahaka ny apôstôly hoe arirarira foana izany, sa ho raisinao ny teny, analanao amin'izay mety firaviravezan-tana na hahatonga anao tompona andraikitra? Ho raisinao ny teny, anala ny fahatsiarovana ratsy ao anatinao, hampatsiaro anao
ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra hinonao ny teny manome anao fiainana vaovao. Hery ny fitsanganan'ny tompo amin'ny maty manendry anao ho tompona andraikitra, manova ny satanao. Hery ny fitsanganan'ny tompo amin'ny maty manova ny fahatsiarovana ratsy ao anatinao, hampatsiahy ny tenin'Andriamanitra. Hery ny fitsanganan'ny tompo amin'ny maty dia manova ny fiainanao. Raisy izany teny izany, inoy izany teny izany. Amen. Andeha hombavaka isika riavako. Misaotra anao izay ry Andriamanitra tomponay fa tsy nataonao diso anjara tamin'ny fiainona ny teninao indray izahay tamin'ity andro Paska ity. Tombony ho anay tokoa izany satria nampahery anay ianao fa ny herin'ny fitsanganan'ilay Jesosy tamin'ny maty dia manova zavatra marobe eo amin'ny fiainanay. Teo ny fiovana sata anay tsirairay avy. Nanjary lasa olona nanana ny maizy azy zahay, ilay voailikilika, ilay tsy mba navela ny teny, ilay nampanginina lava, fa indreto izahay tsirairay avy natsanganao miara-mijoro aminao. Miaraka amin'ny Jesosy Kristy, omenao andraikitra masina. Teo ny fiovana ho fahatserovana izay manala anay tao anatin'ny fahatserovana tsy araky ny sitraponao. Manala anay tao amin'ny fahatserovana mampangororo ny fonay ka itodianay kosa amin'ny lasanay. Fanovanao hitodika amin'ilay Jesosy Kristy, hitodika tamin'ilay fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty. Teo ny fiovana amin'ny fiainanay rehetra. Ovanao ny fiainanay, ilay fiainana feno fangejana teo aloha, ilay fiainany aizina nitarika anay tany amin'ny fahaverezana. Novanao lasa fiainana feno fahavelomana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Novanao nanjary lasa fiainana feno fiadanana sy fahasambarana. Fiainana mahasambatra miaraka aminao Jesosy Kristy. Misaotra Andriamanitra fa mampahery anay ianao. Mahalony izany anefa tonga dia hifonanay eto anatrehanao sy fanaovanay ho tompon'andraikitra amin'ny asanao rehetra. Raha niteny taminay ianao hoe nanova sata anay tsirairay avy, nomenao andraikitra, matetika izay tsy mahatsiaro tompon'andraikitra. Hifonanay eto anatrehanao izay fahatserovana mety nandona ny fonay ka nanadinoana ianao, nanadinoanay ny teninao. Ny teny taminay ianao hoe anova ny fahatserovana rehetra. Nefa indraindray izay dia mahatsiaro an'ireny lasanay ireny foana izay anadinoana ianao. Hifonanay eto anatrehanao ny fandavanay ny fiainam-baovao izay omenao anay ka hifikiranay mandrakariva amin'ny ratsy. Nefa ianao efa manome fiainam-baovao anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tompo ireny rehetra ireny sy izay rehetra ataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao dia hifonanay eto anatrehanao. Mamelany elokoay, mamindra fo aminay fa mpanoto izahay, tsy mendrika ny hovelona miaraka aminao. Nefa fantatray fa ny hahavelona anay indrindra no antony ny divanao mafy tamin'ny fahafatesana.
indreto zahay mandresy miaraka aminao dia mangataka ny famelanao raha hiatrika fiainam-baovao indray manomboka amin'ity anio ity. Amen. Ravara malala ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra be fitiavana, tsy naniraka ny zanany anameloko antsika izy ka nandray ny fifonantsika mamety ny famelan-keloka ao antsika mandrakariva izy riavako koa andao raisina ampifaliana eo ampitsanganana ny teny famelan-keloka izay omeny antsika. Hoy ny tenin'Andriamanitra, tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa tao amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana, koa miarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana any Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninainy indray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Ambarariavana fa voavelany elokareo no ny anaran'ny masina amin'izao sy izao aza manota intsondry. Amen. Izay voavela eloko ary havako dia samy manambara ny finoany tokoa eo anatrehan'ny Tompo. Andeha raha antsika mamaky ny fanekem-pinoana apostolika. Mino an'Andriamanitra ray sy Tompo anao ny lanitra sy ny tany ao, ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virginy, nijalitra nanapaka Paoly ty Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainany tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray sy Tompo, avy any eo aviany tsara ny velona sy ny maty. Mino fanahy masina, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
mandeha sika riavana iombona atao anatin'izao vavaka fangatahana izao hivavaka sika isaoranay ianao ry Jesosy Kristy velona fa ny fitsangananao tamin'ny maty dia nanovanay, nanova ny santanay, nanova ny fiainanay, nanova izay mety ho fahatserovanay ihany koa. Ankehitriny tompo dia maro ny karazam-pahafatesana izay mitady hamonana zanakao. Indraindray izahay, indraindray ireny dia mafy aminay no misedra azy. Ka mila ho kivy izahay manoloana ny zava-misy izay miseho eo amin'ny fiainanay fa misaotra noho ny amin'ny teninao teo izay mampahery anay. Koa mangataka ary izay ankehitriny ny hery avy aminao mba ahafahanay misedra sy mamakivaky izao fiainana izao. Miara lalana aminay ry Jesosy Kristy velona ao anaty fiaina tokantranonay ao, eny amin'ny asanay eny, eny amin'ny fianaranay eny, eto amin'ny asa fanompoana. Ankehitriny dia mangataka aminao izay Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana, ampitoero ato amin'ny fiangonanao ihany koa ny herin'ny fahavelomanao. Ka hitsakitsao Andriamanitra ny endriky ny fahafatesana rehetra, ny tsy fifanajana, ny fifampiandaniana, ny tsy firaisan-tsaina endriky ny fahafatesandreny Andriamanitra. Aza velanao, anjaka ato amin'ny fiangonanao. Fa aoka ianao ilay Jesosy Kristy velona sy izay endriky ny fahavelomanao no anjaka ato amin'izao toerana fivavahana izao. Tsy ato any, fa eny amin'ny foibe, eny amin'ny synodam-paritany, manerana ny fiangonana rehetra izay misy. Ny mpanompon'Andriamanitra izay nirahanao hitondra izao fitandremana izao Andriamanitra, ny mpitandrina sy ny ankonany, rakofo ny fahavelomanao izy ireo mba tsy ho kivy, ka hery mandrakariva manoloana izay zavatsarotra amizeo eo amin'ny fiainan'izy ireo, hatreo ihany koa ao anatin'ny fifaliana. Tompo, fantatray fa olom-boantsonao izahay tsirairay avy ireto, olona ilay efa novanao sata, olona ilay efa novanao fiainana, olona efa miova satria efa mibanjina anao Jesosy Kristy. Dia ampitomboy ny finoanay Andriamanitra, ahafanay mandova ilay fiainana mandrakizay, niaraka amin'ny Jesosy Kristy efa ilay nitsangana tamin'ny maty. Tsy diso anjara amin'ny fahavelomanao ihany koa ny firenenay. Io tompo ireo mpitondranay amin'ny indraiky ny avy, ampahirezo amin'ny mety fanenjehana azy ireo izy ireo, nefa mamela ihany koa ny helony izy ireo raha nisy tsy tanterana izay niantsonao azy. Ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka izay nandatsahanao ny rahanao teo ambony azy fijaliana, dia omeo azy koa ny fahavelomanao Andriamanitra, satria ho azy ireny, ho an'ny vahoaka malagasy eny, ho an'izao tontolo izao mihitsy aza ny fahavelomanao. Ka omeo ny fahavelomana ny olombelona rehetra. Fenonay Andriamanitra ny vavakay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarin'i Jesosy Kristy anay manao hoe: Rainay eo izay ny an-danitra, ho amasinany eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety atany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay ny izana sahaza ho anay, ary mamela ny eloko ahy, tahaka ny amelanay izay meloko taminay. Aza mitondra anay ho amin'ny fakapana, fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Amen.
raisoa tanteraka aminareo nitsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo hitahy anareo ane ny tompo ka hiaro anareo hampamirapiratra nitavana aminareo ny tompo hamindra fo aminareo hanandratra nitavana aminareo ny tompo hanome anareo fiadanana mandehana amin'ny hery ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.